Nanantanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy Antaninarenina kosa tamin'ity androany ity ny eo anivon'ny antoko lezasy fotoana nampahafantarana ny zava-misy eo anivony ity vondrona ity amin'izao fotoana izao ary ankoatran'izay ihany koa dia fotoana nitakiny izy ireo ny mangarahara momba ny fampiasana ny volam-panjakana fanatadiana misimisy kokoa irana amin'ny lova Ramanantsoa. No esorina tao ny vovondrona politika lezasy ny atoko tambatra izay tarian'Andriamatoa Petra Kotoniaina sy ny ilay raiky izay tarian'Andriamatoa Zoja Gendre atsoina hoe Kaleta noho ny tsy fanajany rafi-pifehezana ao anivon'ny vondrona dia ny famoizana ny fisosikevitra nini mitsipaka io sosikevitra tokoa nefa ny vondrona lezasy hoe Andriamatoa Voninahitra Jean raha ny karakara valandresaka ao amin'ny mpanao gazety izy tetsy Antaninarenina io maraina io. Fotoana na ahafahana eo iny heviny mikasika ny fividianana filoham-pirenena ihany koa. Mamela ny Ravalomana ary mamela ny Rajoelina zay ilatsaka ny fidina zany satria manana zofeno izy anao izany tsy nigadra izy sy condamné ka iverinay fa mety nilatsahan'ny fidina na dia fantatray azy sy anisan'ny naheno zay fa hoe tsy latsaka izy raha ohatra ka tsy latsaka Ravalomana no fitiava-tanindrazana ka tsy misakana azy zay fa n'olona moa samby feheziny teny ataony fa matoa ny latsaka izy dia misy argument hoentiny amin'ny vahoaka ny zavany fa misy argument hoentiny anaovan'ny propagande aminay zany filatsahany Andry Rajoelina na dia niteny izy hoe raha tsy milatsaka Ravalomana noho ny fitiava-tanindrazana dia tsy latsaka koa izy dia tsy mba manaka anazy zay fa azony atao zay dia anjara ny manazava fa tsy zay kosa no entinay hoe isakana anazy tsy latsaka. I Ravalomana moa dia isoranay eto eraporatsaina satria nahatsapa teny izy zaho dia kristianina adventiste ary mandoalika fa zay mivavaka mba hatsapa tena i président Ravalomana satria izy ny antony nisiany fanovana zao zany mba tsy latsaka zany izy valian'Andriamanitra ny fangataha nidirany fanahy masina izy dia nanao an'iny le hoe tsy falatsahany iny tsy filatsahany iny arahaba oso arahaba tsara zany ary vavako anazy mandrakariva ary koa misaotra azy raporatsaina fa nahatsapany zay izy dia zay ny tokony zavatra natao en contrepartie n'izay nefa dia zay lezasy dia tsy mba misakana akory ny fahatongavany amin'izao fotoana izao satria zay koa ny efa namela heliko azy indrindra fa nitendrako. Fa isan'ny votra nandritra ny fotoana ihany koa ny fitakiany lezasy ny fisiany mangarahara eo amin'ny fampiasana ny volam-panjakana. Tafiditra ao amin'izany no mikasika ny fivarotana ny Air Force One 2 sy ny zato tapitrisa $, avy amin'ny orinasa sinoa Visco. Nampitarana ihany koa Andriamatoa Voninahitra Jean mikasika ny antson'izay mahazo an'Andriamatoa Anera Marson filohan'ny Masters izay mpikambana ao anivony lezasy ihany koa.